araka ny nambaran'ny mpikarakara moa dia entanina trany sy ireo ekipa vehivavy mba andray anjara amin'ity fanolorana ity satria dia maimaim-poana ny fisoratana anarana fandraisana anjara ho azy ireo. Vokatra hafa ihany kosa teo amin'ny senior lehilahy izay tonga eto am-pelantanany dia ny Carlton nandresy ny City AP Flou tamin'ny isa 3-0 ny Jaguar nandresy an zareo avy Antsinalakely tamin'ny isa 3-0. Ny FC Garazy nandresy ny Tigre Noir Saraka Hatsala 2-0. Ny Guide avy any amin'ny Rova ny Saraka Hatsala ihany koa avy any amin'ny zareo avy any anaty hazo tamin'ny isa 3-3. Taranja basketball kosa indray totosa teny andresoro tamin'ity farany herinandro ity ny andro faharoan'ny manasadalana amin'ilay fifaninanana nomena ny anarana hoe fête du basket izay karakarain'ny ekipan'ny AT2B izay hoentina indrindra hankalazana ny fahadimy taona nisian'izy ireo anisan'ny nilalao na sarika ny maro teny antoerana ny feona teo amin'ny ekipan'ny ex-67 hectares sy ny TTS ho an'ny sokajy NB Zazalahy. Lalao anisany nampitsangana toetra hatramin'ny faran'ireo mpanaraka ny fête de basket karakarain'ny fikambanana AT2B teny amin'ny kianjana Andresoro mba hoentina mankalaza ny fahadimy taonany ny manasadalana ny onan'ny ekipan'ny ex-67 hectares izay miakanjo fotsy sy ny TTS ho an'ny sokajy NB Zazalahy. Tany amin'ny Sengotra farany tokoa mantsy vao nivoaka ho mpandresy tamin'ny isa 7-70 noho ny 9-70 ny ekipan'ny 67 hectares. Taorian'izay kosa dia nazava ny fandresen'ny ekipan'ny Bemiray miakanjo fotsy tamin'ny isa 7-70 noho ny 9-50 ny ekipan'ny Challenger ho an'ny sokajy senior homme A. Nampisehoan'ny tanjany sy ny fahaiza-manaony tamin'ity lalao ity Ririna sy Ridone nanoloana ny mpilalao an'i Johnny B. Toy izao kosa ireo vokatra rehetra ASSM contre JCSA 7-70 noho 7-20 senior vehivavy, JCSA contre AT2B 7-50 noho ny 7-30 U20 zazavavy, Ambohipo ny fanonena tamin'ny Challenger 5-70 noho ny 7-30 U16 zazalahy, BBCM izay niona tamin'ny Bad Team 7-70 noho 2-20 vétéran, ny AT2B niona tamin'ny Anjara BC 5-20 noho 20 sokajy NB.